mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Afaly maray abantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity. Efa lianao tena tokoa ny miarabanao isa-tokantrano hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavakisika. Ry Andriamanitra be fitiavana, mbola faly izay miantso ny anaranao amin'ity fotoana manokana ity, mangataka aminao izay ny mba hiarahanao aminay, hanazava ny tenao araka ny sitraponao, ary ihany koa mba fanay mahazo ery amin'izany, mahazo toky aminao fa ianao no Andriamanitra ay. Ko mitenena ray fa voninkenao anao zahay, anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao ilay misy injaly. Ny salamo faharoa amby roapolo, ny salamo fahavalo amby folo amby zato no voaboasantsika. Salamo maro manko no milaza ny fihetseham-po izay mampahory noho ny nahafohizana tanteraka an'ilay misy injaly. Fa minanina mivantana momba ny misy io salamo faharoa amby roapolo io, satria amin'ny atsipiriany maro ao amin'io salamo io no tsy azo ampifandraisina ara-tantara amin'ny Davida mpanjaka, fa mifanaraka tsara amin'ny toe-javatra nisy tamin'ny fahafatesan'i Kristy. Mivavaka tamin'ny teny ao amin'ny salamo faharoa amby roapolo dia ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Ny fijalian'ny fisaran'i Kristy tamin'ny rainy, vokatry ny fitondran'i Kristy ny fahotan'izao tontolo izao manontolo, dia tsy azo refesina raha tsy amin'ny alehibean'ny mahakaiky azy ireo, dia ny maha-iray izay tsy manam-paharoa azy. Kanefa na dia ny alalan'ny fijaliana izay tsy hazavaina aza, dia tsy afaka manapaka ny firaisan'ny ray sy ny zanaka. Tao anatin'ny fahafohizan'ny tena tanteraka Kristy dia nanolotra ny tenany izay tsy misy fepetra amin'ny ray, na dia teo aza ny fahakiviana lalina izay natrehany. Ao amin'i Kristy hosolontsika sy ho mpiantoka antsika ny nametrahana ny helontsika rehetra. Natao ho mpandika lalàna izy, ary mba hanavotana antsika amin'ny fanamelohan'ny lalàna. Nanerin'ny fony ny heloko ny taranaka tama rehetra. Ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fahotana, ny fisehoany sy fankasitrahany izay nahatsiravina noho ny faharatsiany, dia nameny ny fanahany zanany tamin'ny tebiteby. Ny sarin'ny omby mahery sy ny liona izay mierina, ary ny amboa izay mandrahona dia manasongadina ny habibiana sy fankahalan'ny olona izay nihaonan'i Kristy, izay nampitahaina tamin'ny kankana izay tsy mampidi-doza sy tsy manan-kery tamin'ny ora farany. Tena marina tokoa ny salamo faharoa amby roapolo, ka mampita ny teny izay feno poizina nataon'ny vahoaka izay naneso an'i Jesosy tamin'ny teny izay nolazainy izay manokana tamin'ny ray, sy ireo miaramila izay nizara amin'ny fitafian'i Jesosy ihany koa. Tsy takatry ny olona tamin'izany, fa ilay kankana notadiavina ho torotoroina no vato fehizoro lehibe indrindra amin'ny tempoly sy hanamafy ny fanorenany. Lasa loharan'ny famonjena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra nefa ilay misy ny lavina tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Niaritra ny fandravana sy ny fandavana ny olombelona i Kristy, fa Andriamanitra kosa nanome voninahitra ny zanany tamin'ny nanaovany azy hoe vato fehizoro velona amin'ny tempoly ara-panan'Andriamanitra. Ho andreo izay mandany io vato io, dia ny fomba famonjen'Andriamanitra dia ho tonga mpitsara izy. Ny riko dia ho tsarovinao mandrakariva ny sorona nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ka aoka izany no ahatonga antsika tsy antehitra ny amin'izao fiainana izao, tsy hankamamy ihany koa ny fahotana, satria voavidin'ny rano Kristy tokoa ianao. Afaka isika, reheranay tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra anao ihany koa izay mampatsiahy anay mandrakariva fa voavidin'ny ranao izay. Ampio izahay mba
andeha araka zany fitiavanao izany mandrakariva, ka tsy haro fa lehibe lavitra ny fanavotanao anay ary manana tombam-bidy lehibe eo amin'ny izao tontolo izao sy eo aminao mandrakariva izay. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.